Aty amin'ny faux piquerie dia miofana ny filoha. Inona ny ao anatin'ny miofana dia mahakasika an'izay hoe ahoana ny ataon'ilay mpanabe ilay filoha anaovana ny andraikiny. Izany hoe raha ohatra izy zany ka hoe ny andraikiny hoe mandeha mitsidika fivondronana dia miofana izy mahakasika ny hoe ahoana ny ataony ho amin'ny fitsidiana fivondronana. Dia maro be ny andraikitry ny filoha dia maro ihany koa ny miofana ao anatin'izay 3 andro. Miofana mba ahafantarako ny andraikitra tokony ataoko amin'ny mahafiloha anahy satria andraikitra vaovao no raisiko nanomboka tamin'ity taona ity ilay hoe manao filoha. Dia eo ihany koa ny fampitomboana ny fahaiza-mitarika satria ny filoha ao anatin'ny mpiandraikitra mpanabe. Voninao ampiatra ireo fahaiza-mitarika hitondra fivoarana sy fanatsarana amin'ny maha-tanoray ary hanampy ireo tanora namaka eo anivon'ny fikambanana sy ny faritany misy. Ny fiovana tsara na ny anjara biriky hoentiko eo anivon'ny faritany misy aorianan'ity fiofanana ity dia ho filoha mandray andraikitra sy tompona andraikitra aho manoloa ny andraikitra izay napetraka amiko. Ary faharoa manaraka an'izay dia hanamafy ny fitarihana sy ny fanentanana ho an'ireo mpiandraikitra mba hanana fifandraisana tsy tapaka sy fifandraisana tsara amin'Andriamanitra izy ireo mba hahatonga azy ireo ho mpiandraikitra tsara kalitao ka hanatsara ny kalitaon'ny fanabeazana izay apita